Mikafaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahana aminao indray ato anatin'ny fantaro eto amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Maro ireo fanadihadiana efa narahantsika tato anatin'ny fandaharana teo ny komina maro ny sehatry ny tontolo iainana, teo ihany koa ny sehatry ny fanabeazana. Zao ihany koa sika dia fanadihadiana hafa mahaliana anao tanteraka no aroso anao. Ndao ary. Tamin'ny taona 550 no efa nisy ny fitsaboana ka tany Mesopotamia no nahitana azy. Raha ny teto Madagasikara dia ny zava-maniry no nentin'ireo ombiasy sy nentina nitsaboana nandritry ny fotoana maro. Teo amin'ny vanim-potoana fampanjaka kosa no nisy malagasy nalefa nianatra tany ampita ary nisy ireo nofanin'ireo misionera tamin'ny fitsaboana moderna teto an-toerana. Nandritry ny fanjanahantany dia nitsangana teto an-toerana ny sekoly mampianatra ho mpitsabo tao be fialan-tanana izay nahatra 5 taona ny fampianarana. Taoriny nazon'i Madagasikara fahaleovantena dia nisokatra ny sampam-piofanana ho mpitsabo teto an-toerana izay nahafahan'ny mpianatra nanohy fianarany tany amin'ireo fakulteny medisina tany Frantsa. Nanomboka ny taona 470 kosa no efa nisy lalam-piofanana feno teny amin'ny fakulteny medisina teto Antananarivo. Raha 120 taona lasa izay nanatanterana ny fionan-doha natokana ho an'ireo mpitsabo dia ny 520 ny volana ity indray no anatanterahana izany. Tanjon'ny fionan-doha ny ampifamatorana ny fiaraha-miasa eo amin'ny dokotera samy dokotera sy ny tokony mbola hisian'ny fanatsarana ny fiaraha-miasa. Sahivina fa tany amin'ny taona 470 ka hatramin'ny taona 420 ny siny izay fiaraha-miasa teo amin'ny olavitra teto an-toerana sy ny olavitra tany Frantsa izay marina moa fa navoaka tamin'ny alalan'ny gazety-mpanjakana ka nahafahana namoaka ny etika ny fitsaboana ka nofaritana tao anatin'io lalàna io ny tokony ho fitaizan-tena ny dokotera sy ireo manodidina azy. Isan'izany ohatra ny lalàna mifehy ireo dokotera samy dokotera ary ny dokotera sy ny marary. Ohatran'ny olavitra zany fiheverako azy ary manana traikefa ihany amin'izany satria manana diplôme éthique médicale koa ny tenako ka io koa zany tsara jeren'ny olavitra rehetra na ny olavitra mpanao gazety zany hoe fampitaizana le izy fa tsy ny olona avy ety avelany ndray ny taizanao ka nanaovanay tamin'izany dia nataonay fitsarana ny olavitra. Ny olavitra misy olavitra régional maromaro tafavoakanay ny olavitra ngamba efa mihoatran'ny 5 ny olavitra régional efa mipetraka amin'izao fotoana izao zany mba tokony jerena ihany hoe manao inona ny asan'ireo olavitra ny dokotera ireo olavitra régional ireo nataonay fitsarana première instance tribunal de première instance ho an'ny dokotera raha misy fitarainana samy dokotera raha misy fitarainana ny olona sy ny dokotera maka ao amin'ilay fitsarana dokotera première instance sao dia le dokotera samy dokotera milaza dia manome anjesazy mission ny avertissement blâme na suspension dia nekeny zany zavatra zany dia rehefa hanao appel le dokotera dia makaty amin'ny
conseil national. Raha ngamba raha misy an'izay daholo ny olavitra misy an'izay fitsaran'izay dia samy ny tena ihany no mifampitsara sy mifampitaiza. Ary le fampitsara sy mifampitaiza tsy vitan'izay ihany koa fa mifanaraka eo zany fa manjary lasa raha vao manoa zavatra tsisy mifanarahany dia lasa miady dia lasa hidirany lasa miditra amin'ny fanjakana. Rehefa vita ny appel ka fitsarana amin'ny appel zay valiny eo dia tsy suspensif. Zany hoe zay vao vita teo vao tsara teo dia vao tsara afaka izy makany amin'ny tribonaly manao ny cassation ohatran'ny tribonaly rehetra. Dia ny cassation zany mitsara an'izay dokotera na zay dokotera tamin'ny anay raha ohatra nisy appel. Ny lalana iraisam-pirenena mihitsy no nanambara fa tsy maintsy misoratra anarana sy mandola-tsak-emboka ao anatin'ny olavitry ny mpitsabo ireo dokotera ireo vao afaka manome fanafody sy mitsabo marary. Noho izany dia tsy maintsy atao ny fandoavana latsak-emboka mba hialana amin'ireo dokotera sandoka ary eo ihany koa ny fanatanterahana ny asa araka ny tokony ho izy. Ressource ihany ny tena koa ilazan'izany ahoana ny nataonareo milanina le dokotera fa izao nandray fa niemitra 12 taona zay fa niemitra sady tonga dodolo reto mpisoloky mandefa ny publicité amin'ny radio hoe za mahay mitsabony ity mahay mitsabony rehetrarehetra izy. Raha Rataremarika dia dokotera 4 monja amin'ireo 5 no mba misoratra anarana eo anivon'ny olavitra izay azo lazaina fa vitsy dia vitsy izany taremarika izany. Ahitana olavitra regionaly misy 5 eto amintsika izay marina fa azo ataony manao fitarainana eo anivon'izany komisiona izany na io fitarainana eo amin'ny samy dokotera na eo amin'ny dokotera sy ny marary ka eo no ahafahana mamoaka ny sasy mifandraika amin'izany. Hatsaraina moramora koa moa fa tsy hoe vetrano dia hoe zao tamin'ny andro koa dia nisy nitory ny olavitra dia nisy voansazy maherihery ihany le olona mpisandoka dokotera reny dia ao koa ny fivarotana fanafody sandoka tsisy tsony le discipline nefa le gasy ny fahitako azy ohatran'ny vonona hoe irahina andao anao zavatra inona fa ohatra ny fitsikaraina fotony fa tsy misy solution dia maka izy. Vaindohan-drarany tokony anampiana ny hopitaly sy ny dokotera mpitsabo satria mila vola ny firosoana eo amin'ity sehatra ity. Marina fa akoatra ny faculté de médecine eny Ankatso dia efa misy ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpampiofana ho dokotera tsy miankina. Ny image appli na ny institut de management de gestion
de médecine humaine appliquée dia toeram-pampianarana anankiray manofana mpianatra afaka baka ivoaka ho dokotera ary tanina ny ankizy afaka baka zany sorinana satria misy fanadinana fitsapam-pahaizana zay andraisana ny izany mpianatra hiditra ao amin'ny image appli zany. Ny fampianarana tsy miankina dia tena politika akapoben'ny fanjakana mihitsy satria ifampizarany ny fanjakana amin'ny tsy miankina ny fampianarana zaza malagasy manomboka any amin'ny ambaratonga ambany indrindra zany any dia efa misy ny privé dia katraty amin'ny ambaratonga ambony ety amin'ny université ary manao tantsoroka zany ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny fampianarana ka ao anatin'izany ny image appli. Izay ihany koa no azona roso tamintsika ho an'ny androany ankasitrahana isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany. Amin'ny heriny anio dia hiezaka hatrany izahay atao anatin'ny fandarana hitady izay etaetantsika tsirairay avy ahafantarantsika ny zavatra tsara ho fantatra. Manome fotoana ary amin'ny heriny anio aza misaraka amin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.